verifiny zany amin'ny safidandreoly zany zany no anisan'ny zavatra lehibe soavana apetaka amin'ity fividianana zay ataontsika ity fa indrindra ny fametrahana ny semi na ny komity manenteny zay misahana national zay misahana ny fividianana io dia nina tsy natao mihitsy manentena tanteraka io semi io fa tsy afaka amin'ny resaka alena initiao satria dia ny fitiavanao ao anatin'ny semi io zay misy asirany foko dia fitiavana azo raventsika hoe zay manao taratasy amin'ny soratra alohan'ny dinana ao anatin'ny hoe fitiavana ao anatin'ny semia fa ny fitiavana mihitsy amin'ny antoko politika na fitiavanana politika fa dia tena hoe neutre tanteraka manao tena tanteraka io semi io bitaka moa fa ozarana ampanao gazety ozarana antsika io ny fomba firafitra amin'izany semi zany ny zavatra amitsika dia amin'ny fanandapetaka ny fitondrana terizamita ankehitriny dia afaka mametraka fanandy amin'ny vahoaka malagasy tsy varovolo fa indrindra ao amin'ny vahoaka politika fa tena te-ambetaka rafitra vaovao maritra ho amin'ny tanan'ny mandiny zany hoe ny zavatra tena irinay dia mametraka fividianana madio tsisy milosokatsona eto amin'ity tanindrazantsika malagasika ity mametaka fanamby zay ao anatin'izany fanaovana ny fividianana zany ary ankehitriny dia fantatra hoe mpamioka natanteraka amin'izany fanaovana ny fividianana zany ny gouvernement tezamita ary fantatsika fa ireo fotokana na ireo commune na ireo district zay nizaraina amin'ny fiche de recensement dia betsaka amin'ireny no nahatody ny zato isanjato rehefa vita tanteraka ny recensement vatsika am'teny zao ro zay faminazy zany misy ny fokotany zay hatrany amin'ny 90% no efa nanamena ny fisy avokoa zany zany midika fa efa vonina hiatrika ny fividianana ny vahoaka sy ny mponina manenana Madagasikara tsy aile hoe fiaramparana na inantsony milana mipetaka satria ny zavatra tokony mapetaka ankehitriny amin'ny zavatra tokony zavatsika dia mifanaovana an'izay fividianana zay zay tanjona mapetaka ary ihany zany ny fitondrana tezamita dia voniny ny fampiresaka amin'ny avelona rehetra tsy mivasa so hoe miresana fa ny avelona rehetra mpanao politika rehetra mikasika ny fividianana sy nijerevana fomba namanana ny fividianana ary eto moa dia milaza hoe nametaka izay hoe amin'ny faharoapolo ny volana mars no nanaovana ny fividianana sombam-bahoaka ito dia nasolona hoe mpanao politika dia andrarana ny fividianana no afahana mandrefy sy mahita ny eriny na ny tazana na ny fapisan'ny vahoaka apetrany amin'ny olona na apetrany amin'ny antoko politika ka raha mahatsara teny ny tsirairay na ny olona na ny antoko ny hery politika manana dia tokony asady asika n'izany fividianana ao an-trenan'izany izy zay mahatonga aminay hoe misokatra izay amin'ny avitra rehetra misara sy miopana mikasika ny fividianana raha mandefa ny lalàna mifeha ny fividianana zay hoateantsika izay amin'ireo ny mpikamana rehetra na mpanao politika zay izy reo ihany no marafitra ny zany fehinkevitro zany tonga raty aminay io fehinkevitro io da hoe betsaka ny nagataka fanovana vitsivitsy nataotao moa misy amio ny fiarahampirenena rehetra mikasika ny hoe mitokony anaovana ny fividianana mane amin'ny maitana zany hoe
maneranelaka ny 10 ny volana aprily sy ny 10 ny volana novembre dia naresineta ary zay ndreka mampomandray hoe misy fidiranao hoe fanarahana tsy fanarahany hoe novance satria tsy zay intsony no rehetrana manday fanarahany be sy ny maro ny vilila rehetra dia mandray zay rehefa mangataka ny fiarahamonimpirenena satria tsy ny fitondrana-potexamita no mikarakara ny fidiarana fa manano fotsiny mpanjakana zay rehefa nivana vaovao rehefa rehefa amin'ny firenena ty dia nandraiky zay hoe io mazany na 21 na 22 na 23 mars na avril ny fidiarana dia tsy olana aminay zany fa ny zavatra tia mavetaka fotsiny dia fa mifametrahana anaratra vaovao tsy fidiarana madio eto amin'ny firenena ka mandeha makany zany miezaky ny fitondrana na amin'ny tetezamita ankehitriny any amin'ny fanatanterahana ny tanjona dia nome ny anaovana fividianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena